Ampifaliana ndray tompoko lasy sy tompoko vavy no hitsidiana ny tokantranonao amin'izao alina izao tonga soa atao anatin'ny fandarana dinika asaina mpanajana ianao anaraka izany fandarana izany hatramin'ny farany Andriamatoa Jean-Louis Rakotombo izay filoha nasionaly ny antokoteza no sady mpampianatra pikaroka iny anivony Université Mpanjakana eny Akatso no vahintsika amin'izao alina izao miarabanao président tonga soa eto amin'ny plateau any dinika. Ya de misaotra anareo ato amin'ny plateau dinika nanasanay ary de miarabatsy rehetra ny tokatrano rehetra ny tompoko. Enary araka ny fanambarako teo de hoe asaina ianao mpijery sy mpiaino ny fandarana anaraka ny adihevitra hatramin'ny farany iroso avy hatrany angamitsika président ao anatin'ilay adihevitra resaka satanfeny fanoherana niteraka resabe ny fanapahan-kevitra izay navoaky ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana izay marina tsara fa mbola mpikambana vaovao izay vao no tendrena voatsela ny fantaniana mipetraka Andriamatoa Jean-Louis Rakotombo dia hoe ahoana ny fomba fahitanao raha vao izao sahady de fa tahaka an'ireny ny fandraisana fanapahan-kevitra eo anivon'ity androm-panjakana izay mamoaka didy tsy azo ivalozana ity. Miaina ao anatin'ny atao hoe république bananière tanteraka tokoa tsika amin'izao fotoana izao. Ary izay indrindra mahatonga ny teza milaza foana ny hoe les règles de jeu de la démocratie mihitsy eto amintsika ny tsy mety ka ilaina mila manao refondation. Les constitutions, code électoral, loi sur les partis, code de communication ary corollaire rehetra mikasika ny démocratie. Reny zao ohatra le ordonnance 60/082 le de hoe angataka hidina any an-dalambe de mangataka fa inty izy teo alalana amin'ny préfet de police hoe hidina an-dalambe zay fa hitrongy anareo izy ve adala hitrongy aza hitrongy ny mpitondra ve de omeny mpitondra lalana ianao izy zao ny lalàna mifehy ny opposition sy ny lalàna mifehy antoko eto Madagasikara mampatsiahy fotsiny ny 2011-012 lalàna mifehy ny antoko eto Madagasikara 9 septembre 2011 no promulgué io 2011-013 lalàna mifehy ny opposition sy ny parti de l'opposition zay tamin'ny 9 septembre 2011 ihany koa ny promulgué tamin'izany mbola tsisy feuille de route. Ny feuille de route tamin'ny 17 septembre 2011 zay vao nisoniavina ary taty amin'ny 28 décembre 2011 vao nasina lalàna 2011-014 nanaovana insertion amin'ny ordonnancement ny inona ty izy teo ordonnancement juridique interne tsika hoe atao anatin'ny lalàna classena anatin'ny lalàna malagasa le feuille de route tiako tenenina zany iny lalàna mikasika ny opposition iny de lalàna ny mpanongam-panjakana iny Yahya Radjoelina sy ny forongony tamin'ireny nanao an'iny lalàna iny fa reo mouvance hafa rehetra tsy mbola nanao an'le lalàna ao amin'ny feuille de route rehefa nananovana le izy de misy article 12 ao milaza hoe reo ataotsy hoe parlementaire entre guillemets ny transition de tokony hanao lalàna mifehy ny antoko sy ny opposition fa tsy natao tsy navela tao le izy de izay le teneniko hoe lalàna ny mpanongana ane io de le lalàna ny mpanongana izy ndray zao no mamaditsy azy lalàna Brunel de hitanareo am'izany no mabananiera atsika izy tompony ihany no mamadika azy ndray nefa tamin'ireny izy teo démocrate bebe kokoa angamba de nanao na constitution tsy nitenerana na reny lalàna mifehy ny antoko sy ny salam zany tsy tenerana de reny no ampiarina de avy eo ndray hitany fa tsy metimety aminy fa misy atahorany de iovany lalàna Brunel io ndray ka zay le teneniko hoe miaina ao anatina république bananière tsika les règles de jeu mihitsy tsy mipetraka araka ny tokony izy eto amintsika de miady amintsisy dika antsika sala am'izany tamin'ireny mialatsina mamairina kely ihany tamin'ireny grève zay nataon'ny 73 député talohan'ny fifidianany reny de sala amin'ireny koa zao de hitanao mihitsy le ACC fa manao zavatra tsy fanao sady parlementaire izy tamin'ireny ny article 74-75 tamin'ny loi relative amin'ny élection de nikatsahana ny fotsiny zao hoe
satria tao amindreo article reo hoe tsy mahazo mahazo vola avany velany raha anao candidat anaovana campagne enakireo candidat reo satria mba hajaina le fiandrianam-pirenena de nikatsana ny ACC nefa tsy hitako hoe inona no fotany mahafaty an'izany a sy tsy mifanaraka am'izany amin'ny lalam-panorenana io de nikatsana ny fotsiny satria Andry Rajoelina any amin'ny 180 millions de dollars nampiasainy vola avany velany sasany de nkatsanana mba ahafahany mampiditra an'le vola teto de tamin'ireny koa ny tim sy ny mampara moa le niaraka tamin'ireny de hoe manaovinareo gouvernement teraisina ao anatin'ny ray vola ao anatin'ny herinandro zany tsy ao anaty constitution tsy asan'ny ACC koa reny ka mba tarda be le izy hitany hoe bananera be le eto amintsika satria tamin'ireny ny ACC tamin'ireny de niterenany hoe tsy maintsy atao aingana ny élection fa tsy maintsy atao zay ampandany an'le Andry Rajoelina niteza mahafantatra an'izany le dispositif rehetra natao am'izany de reny nyvokany de zao tsika de mbola le resaka ilalana feny antoko sy ny statut de l'opposition ndraiky io zao de amboarina ndraiky io le izy fa tsy toatra ny manahirana be raha valomanana raha ohatra ka izy no ao anatin'ny parlementaire zany de hitanareo fa le règle de jeu mihitsy tsy mety eto ary efa enimpolo taona tsika izay nahazona fahaleovatena tsy mahay makalesona gasy ny olona raha vo hita kely tsy mety ndray mandeha manitsy aingana zany no afahana mandroso fa tsy mandritra ny enimpolo taona ianao fa hita eo tsy mety de mbola iny lalàna 60 iny foana no ampiasaina io ny lalàna mifehiny antoko sy ny code électoral fa hita eo tsy mety tokony mihitsy débat de fond atao a de mbola io foana ny adina isan'andro eto de zay no mahatonga nyteza hoe andao re manao refondation tsika ny faportoty a de apetraka le règle de te tenerana misy débat de fond atao constitution code électoral loi sur les partis dont anisan'izany io statut de l'opposition io anatiny ko ny lalàna mifehiny serasera sy ireo ataotsika hoe corollaire rehetra mikasika ny démocratie fa raha tsy zany de eto foana tsika miady eto isaky ny miova fitondrana samy miady lava eto tsika ary ny fitondrana am'izao fotoana zao fantatra fa zavatra olona tsy matotra olona tsy mbola mikombona akory ny mialatsiny amy tena an'izany fa tena mahitsy any loha malemya de manao no be faritany fotsiny a de ny vokany mitsiatso le firenena mitsiatso tanteraka le firenena alohan'ny amaliny président ngamba nlay resaka ACC zay fanontanina napetrako teo a tiako anontanina kely satria nresaka ianao teo hoe lalàna ho an'ny mpanongampanjakana no napetraka tamin'izany fotoana zany a azo eritreretina ave zany fa hoe ohatrany hoe may ny afo natsangany andry ny fitondrana andrinirina Rajoelina am'izao fotoana zao a manoloana nyity lalàna ity ka mahatonga an'zareo hoe ndao avadika ovana ho lalàna Brunel tsy matotra e olona tsy matotra mihitsy ary le lalàna koa lalàna taiza era-tany ny mpanongam-panjakana de nekena nao référendum constitutionnel de nekena nao lalàna arak'izay tiany atao mba hifehezana an'le firenena atrany mihitsy aneny misy défaut amin'izy ity e ka ny tiako tenenina nyay Andry Rajoelina tsy matotra reny nanao constitution tamy transition de aveo ndray tsy mety ndray constitution nefa ianao ihany nanao azy vo tsy maina akory ny ravinanonanana io ndray le lalàna mikasika ny opposition ianao no nanao an'io de zao ndray de ovanao tsy matoro olona tsy matoro zany eny mitondra firenentsika aizany tsy iletika le firenena ary tsy ireo zavatra anakoroa reo fa be de be ny démagogie ho asiko pisy ny omby aizy zany am'izao fotoana zao ho ataoko miamita matave fafa koty fotsiny natao hatram'izao ho ataoko tanamasoandro tananarivo aiza no afaka anofatrano trano be zany ary aiza anao nahita vola ary izy anao matsy volanao am'izany andany vola be anao trano be nefa ny mampidibola ohatrinny zany inona fampandrosona azo am'izany aingana ao anatin'ny fotoana aingana zany no ilain'ny firenena zao de zay le teneko olona tsy matotra izy olona tsy matotra no mitondra firenena fa saingy fotsiny ny mampalahelo amin'izy misy manoana azy ny avany velany ary ny élection présidentielle teo zay mahafantatra frantsay ny tao ambadika ireny aloha de tena tsorona ny resaka izy no manœuvre aty ambadika nametraka ny dispositif électoral reny a fa natao ankitrera foty a président Ravalomanana tam'ireny ary zay no anisan'ny tsy naresan'ny tezanjara tam'ireny fifidiananireny le règle de jeu a de mamela azy anao an'ireny zavatra rehetra reny ny ACC manakatsakatsaka ny loi lalàna mikasika ny fifidianana mba ahafahany sasany
mampiditra vola be eto anaovana propagandy mba lazaina fa misy commission de contrôle en financement de vie politique olona 10 ao anatiny 3 magistrat 2 expert comptable de reny ve olona 10 ve de naharaka reny mouvement na volana atao tamin'ny élection reny tsy nivalina ary mba nanao rapport public avy izy satria zany dispositif any anatin'le lana tsy nivalina de zavatra kitototra an'izany ny ainatsika teto de zay nitenenana hoe ao anatina république bananière tsika izao tsy mahagaga raha tsy miletika foana le firenena de zay indrindra niverenako ao anatin'le resaka ACC hoe ho avy atrika fifidianantsika na tiana na tsy tiana aorin'ny taona 2024 mety anao ahoana zany raha ohatra ka hoe vo izao ny ACC araka rehefa tenen'ny président teo a de ohatrany hoe mianao anatina resaka démocratie baranaintsika am'izao fotoana zao mety anao ahoana de zay nitenena ny teza de ny eto manao antsoavy ny teza tsy tokony isy fifidianana eto raha tsy mipetraka ifanarahana tsara ny règle de jeu de la démocratie fa ifamono eto tsika jioko ny ACC raha jerenao ane olona napetraka efa bezemely olo izy napetraka politiquement reo de io izy io ny atao sady ny ACC teo aloha ohatran'izay ko iseny io 1,200,000 doublon satria président ny fokotany zay ao anatin'ny collectivité déconcentré mba ikon'ny aty tany no ampanaovana ny liste électorale de aza maha-indépendant anao am'izany 1,200,000 doublon ahoana ny afomba palany anao am'izany ka raha tsy le règle de jeu mihitsy ny fanarahana tsara tsy tokony isy élection mandeha tsony eto eny ary iroso ao anatina adihevitra atrantsika tsara-patsahivina hoanao mpijery fa raha vao izao ianao vao mianaka ao anatin'ity fandaranaity de Andriamatoa Jean Liora Kotombo izay mpampianatra pikaroka eny anivon'ny université anakatso no sady filohan'ny antokotezany vahintsika eto nisy ny fanairana nataon'ny mpiara-miombonantoka ho atsika amin'izao fotoana zao président ny zava-misy moa zany isan'izany ohatra hoe ny Bretton Woods izay isan'ny nametraka teboka manokana ho an'ny jirama sy ny Air Madagascar mety inona no fiatraika an'izay zavatra zay a eo amin'ny fifandraisantsika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena manoloana nyty trangan-javatra sy ny fanairana matetetika ataony reto mpiara-miombonantoka amintsika eto Madagasikara reto ya ny tsara ho fantatritsika malagasy a dia reny institution internationale Bretton Woods sy ny any reny de institution zay indrindrandrindra zareo tandrefana ny nametraka azy mba hafahany mifehany fiarikarena sy fanaraha-maso ny fiarikarena eran'izao tontolo zao zay ny zava-misy izy manampy fa saingy conditionné ny zavatra zay anampiana atsika mba hoany amin'ny zay veriny fa tokony apety ara mandroso amin'iny ko moa le firenena arabasoa arabatsara zay tsara ho fantatritsika malagasy zay mpamatsy volatsika ireo ary misy fipetrapetrany ndray any rajoelany efa fatany tamin'ireny transition reny any amin'ny 500 millions de dollars vidina bois de rose exporté fantatra fa tsy mahatondra firenena ary indrindrandrindra ny asoana am'ireny de zavatra roa ihany na izy tsy nahafehny arenatsika eto tsy naharo ny arenatsika teto tamin'ireny na izy ny tao ambadika de fa fantatry reo ny mombamomba azy fa saingy ny frantsay tsy mahita olona ho apetraka eo namba de io aloha no ampiasainy fa de zao ny fomba fanampiany institution Bretton Woods reny atsika de arakaraky lay mpitondreo a no anomezany bebe na anomezany kelikely an'izy de vitany hoe tsy mahavoa le mpitondra de kelikely ihany nomeny de arirarirany salamzany eo a de lahany andro eo ianao fa raha hitany hoe olona mba azo antoka tsara ka manaraka ny any amin'ny eritreretiny averiko tsara amin'ny eritreretiny ho iaho mampatsiaha kely fotsiny aho tamin'ny andro ndratsiraky reny a nanao ny privatisation tsika de rena nanao an'le privatisation tsika fa ny orinasa frantsay ny tena nandray betsaka aty ambadika andre zavatra privatise ndreny ny banque ohatra BFV ny ino tizy teo ny orinasa maromaro teto amintsika nandraisy ny frantsay tsy kelikely misy ihany ny lasa sasany fa ny akamarony ka zay ny tiako tenena aiza mandrevitra io tsika ny hoe ho tsara zato isanjatony a ny zavatra bakiony reny a fa tsy maintsy misy zavatra
tianao atao foana mba ikanalizenanao a hoany am'zeritreretiny tokony hitondranao a ny firenenao le izy manampy foana izy ary tsy miala aminao izy fa saingy kosa misy an'izay takalon'izay foana aminy ka am'izao fotoana zao dia andrajoelona raha ireo programan'ireo amin'ny saina tsy miangatra amin'ny akapobeany a ny antoko de manana projet de société eny izy de amiaingy amin'iny misy programme séquentiel hoe zao no taonao anatin'ny 5 taona zao no anaty taona eo anatin'izao de eo ny ekipa anatanteraka azy ary eo le etomanana tokony fanahantsahana amin'ny loi de finance teo aloha fa mihoatra kely any amin'ny 5% na arakaraka ny taux de croissance eo izy de miankina am'izay koa ny mety ho fanampiana na fiampindramam-bola ho ataon'ireo bailleur ary farany eo le mode de gouvernance anao ka iary raha joela raha ireo zavatra reo ny jerena projet de société manidina be émergence pour ino izy teo initiative pour l'émergence des mafieux raha tena jerena amin'ny saina tsy miangatra ny misy am'izao fotoana zao faharoa le programmany savona be ho ataoko miami tamatavy ho ataoko anina Tananarivo ho asiko université isaky ny faritany fa isaky ny faritra ahoana moa ny azakanao an'izany ho teneninao an'izany nefa ny université misy am'izao fotoana zao aizy tsy zaka ny tsenanao tsy zaka akory de zavatra am'savoamboana be ohatro zany de fa fantatra ny banque mondiale zany fa ny frantsay ombady zay manampinampy kely ihany de omeny kely eo tsika fa de arirarirany eo fa tsy lasa lavitra akory ka manodidina an'izay ihany mantsy satria ratsaivina atao anatin'ny fampelezan-kevitra andre matoandro ny irina rajoel président Jean-Louis Rakotomboa de nilaza mazava fa tsy ankin-doha amin'ireo mpamatsy vola mahazatra toy ny banque mondiale sy ny FMI sao de mba izay no antony mahatonga nyity zavatra mitranga eto amin'ny tansy ny fireneny ity ndretrarehetra eran'izao tontolo zao reo firenena zay ataontsika hoe financen'ny banque mondiale sy ny FMI a de mahatsiaro marary am'le conditionnalité apetraky ny banque mondiale sy ny FMI ary vitsy ny tena mbo hoe tafavoaka araka ny tokony ho izy fa saingy tsy maintsy ilainy zay satria ianao firenena mbola ho anatin'ny fahantrana mbola aide budgétaire ny iainana de tsy maintsy mbola miaina am'izay aloha efa nandramana ne teto tamin'ny fotoanandro nanao financement parallèle fa saingy tsy tafavoaka am'izao fotoana zao nefa manomboka misy ezaka zay ataon'ireo firenena 5 karaha manangana karazana antoka arabola ny BRICS zany ny Brésil ny Chine ny Russiane ny Indiane ary ny Afrika Atsimo nanangana inona izy teo fond ohatra karazana fond monétaire ihany koa fa mbola ho azy fotsiny fa mbola tsy maseka akoatran'izay de tsy misy hafa afa-tsy io banque mondiale sy ny FMI io sy le famatsina avy aty amin'Union européenne sisa mbola azo iainana aloha zao kanefa reo averiko aminareo misy fepetra isan-karazana indrindra raha olona tsy manana vision mitombona tsara fa misavoamboana ohatran'izao atao am'izao fotoana zao a de arirarirandry zareo fotsiny le financement tsy mahazo araky ny tokony ho izy kory ianao fa raha ohatra ndray mba zavatra mitombotombona kokoa de mba meny bebe kokoa fa ny hoe amebetsaka anao tonga de ho lasa lavitra be anao aiza mandrevy an'izany fa tsy ahitan'izany fa miakina am'le ezaka betsaka zay ataontsika eto toerana zay ny zava-dehibe nefa tsika moa mbola firenena ao anatin'ny mantra averiko indray mandeha indray mbola aide budgétaire izy ny ainana eto a de tsy maintsy mbola miladilady aloha mbola miladilady am'ireo mpamatsy vola mahazatra atsika ireo aloha am'izao fotoana zao a fa niezaka tokony atao kosa de manao micréer partenaire amy Chine amy Russiane amin'ny reo firenena zay hita hoe tsaratsara ny fiarahana miasa amin'ny salama zany a satria aizadino a fa misy tenin'ny prime ministre anglisy zay Gladstone zay tamin'ny faraparan'ny 19e siècle miteny hoe en politika tsy misy zany hoe finamanana zany fa resaka tombontsoa daholo io fa tsisy olona ame volanao fotsiny am'izao tombontsoa daholo a fa ny fahaizanao mijeran'izay hoe aizanao hitako tombontsoa zay a na ireo firenena tandrefana any am'izao fotoana zao efa tsy zay nieritreritry anao bloky atao hoe bloc démocratique hony fanandrana bloc autoritaire efa tsy tafavoaka ntsony zany am'izao fotoana zao satria
zareo a l'intérêtny contradictoire be ao anatiny misy manana tombontso be araka amin'ny sinoa misy manana tombontso be miaraka amin'ny iranianina fa sasan'ny amerikanina tsy manao chantage ohatran'izay de zay ny problème amy zareo l'intérêt zany contradictoire be a de tsy tafapetraka ho bloc ray tsony izy fa misy fizarazarana be tsy afatrosy Madagasikara Andriamatoa Jean-Louis Rakotombour raha ny zava-misy eto amin'ny firenena no jerena ary ity fitondrana ity raha nataony kaly zany tena pindram-bola betsaka indrindra ary tena nampiditra trosa betsaka indrindra ho an'ny vahoaka malagasy nanomboka tamin'ny taona 2024 iny raha nitaray marika voaraiko Andriamatoa Jean-Louis Rakotombour tamin'ny farany herinandro iny no namoaka sy nilaza ny UNICEF fa manana vola 800,000 de dollars amin'ny fitondram-panjakana malagasy le négociateur na hoe mpanao fifanarahana mihitsy ve ny olana amitsika sa ilay filohan'ny repoblika mihitsy no tsy mahatantana n'ilay firenena raha ny zava-misy eto amitsika io no jerena za tsy mino hoe gasy tsy mahay manao négociation ny technicianna indrindrandrindra betsaka ny compétent eto fa le vision anao le fomba eritreretina ho atao salama zay mihitsy mitombona ve zavatra réaliste ve azo tanterahana ve sa zavatra misavoambona eo no manahirana ny olona ka zay teneniko anareo indray andro rajoel misavoambony eritrereto vofaingana farany tamty taonty nanao andreny colloque tany atsimo reny izy reny ane raha ny tena izy mbola tsy eto amin'ny fitondrana izy mijery manamboatra ny programme le antoko de tonga amin'ny fitondrana tonga de opérationnel fa tsy efa ty atenatena ny fitondranao anao voatapitra to andao anao an'izao ndray anao colloque any de eo anao vo formule an'le programme zay ataonao any amin'ny atsimo salama zay reny tsy sérieux reny indrindra ndray le programme zay ataonao tonga de avy atrany de goavana be nefa ianao mandanao asa raha vitan'le roa taona sy tapany ianao sisa na tsy de zavatra kitoto ohatra n'izany foana natao eto tsy manana de voatery ny olona am'izay fotoana zay na mame vola izy tsy priorité eto aminao zao de ny resaka sosialy aloha ianao nefa any amin'ny resaka kianja manara-penitra ahoana moa ny olona ny ame volanao am'izany tsy mbola priorité eo amin'ny olona zany ary reo firenena rehetra any velany sahirana daholo tsy io fa tsy ianao rery akory no zay tianao atao eto no financer ny aiza mieritreritra an'izany raha tsy maro tsahivina mantsy ny zava-misy Andriamatoa Jean-Louis Rakotombour tamin'ny fahadimy ny volana janoary taona 2024 ny filoham-pirenena teo aloha Rajaonarimampianina no nilaza sy nanambara fa 5,5 ny araka rena fahobe teto Madagasikara ny filoham-pirenena am'izao fotoan'izao Andriamatoa Andrinirina Rajoelina nilaza tato ato fa 500 zany hoe tao anatin'ny fandraisan'ny fitantanana zany ny araka-rena fahobe am'izao fotoan'izao zany hoe misy fiainana zany ny araka-rena fahobe tsy fahaiza-mitantana ve sa hoe inona mety mahatonga an'izay zavatra zay inona ihany koa no ahafahantsika miroso any fampandrosoana satria raha tsahivina Andriamatoa Jean-Louis Rakotombour tamin'ny fitondran'ny filoha Marc-Ravalomanana de tafakatra 7,7 ny araka-rena fahobe teto Madagasikara ny taux de croissance tamin'ny andron'ny Ravalomanana tokoa de nahatratra an'izany satria namokatra sy tsisy inona tizy teo tsisy crise tsika tsisy nininona ary nahazo financement tsika taprès ny crise reny nahafahana nanao an'ireny zavatra rehetreny de nahatonga ny fiarikarentsika taux de croissance niakatra fa am'izao fotoana zao za tsy de mino an'izany hoe isy any amin'ny 5% zany taux de croissance eto amitsika indrindra ny vidina lavan'ila ina moa zavatra mba exportentsika eto zavatra ny exportentsika eto any zone France zao tamin'ny heritaona ny tiatso daholo le tratran'ny ino tizy teo tratran'ny confinement tsy afaka nanao exportation firy ny vanille ny jotso akoatran'ireny inona mba zavatra vokaritsika teto ka hoe azony exportena any velany tsy de nisy ane ka indrindra akoatran'izay ny olona tratran'ireny confinement reny ane raha ny tena marina tsy tokony tsy tafiditra teto raha na mailo tsara tsika na tanila ny varavarana teto amitsika zay tonga eto ndray mandeha isan-kerinandro de naiboka
ary miantoka amin'ny fiboana izy tsisy aretina zay vao nampidiny tsika nosy de mba tsy nijaly oatra an'izao tsika fa zao any ahoana moa ny inoko an'izany hoe atratra amin'ny 5% zany taux de croissance nefany ny aty amin'ny secteur touristique zay porteur renina leny ny aty amin'ny famokarana amin'ny ankapobeny zao eritreretinao fa vidina zezika avany velany ampiasainy eto any any amin'ny 3 ny kilao zao ahoana ny masoko arenanao mamokatra raha ohatra ianao amboly ary io fiarikaretsika io amin'io endriny fambolena sy fiompiana amin'izao endriny zao io fiarikarena mahafaty antoka lava io tompoko ny any ambanivohitra any tsy mahita asa atao de voatery manao amin'io fa raha comptabilisena ny dépense laniny par rapport amin'ny vokatra azony de hoe azo tombony ve sa tsy mahazo izy de zay no mampamahagaga hoe amin'inona zavatra inona no mahatonga an'le taux de croissance sika ho tonga any am'izany hoe 5% zany tsy de mino an'izany fa mbomboarina fotsiny zany inona zany zavatra tokony ataotsika mba hahafahana manakatra an'ilay zavatra tokony atao teo aloha hoe sehatra ohatry ny ahoana ny tokony azo vahana bebe kokoa zany satria raha ny hita ny tetikasan'ny filohan'ny repoblika de saika hoe any amina resaka fotodrafitrasa no ataony tena lara-pamena ve zay ka ahafahantsika manatratra n'io resaka PIB ho ambony io ny zava-dehibe voalohany de miady amin'io aretin'io aloha ary io raha nyteza manokana de tokony obligatoire ninninona filaza tokony obligatoire ny manao vaccine satria izao ianao le tsy manao vaccine io mitondra an'le aretina tsy maintsy hotratra ny fitondrana an'le aretina de amindra ny sasany raha ohatra mitondra an'le aretina ka ianao reriny marary fa tsy miteraka aretina ho an'ny sasany le izy de tsy maninona fa le izy mifindra de zao zao ny salamiotra ny androsianina zao jereo voatery atao obligatoire manao an'le vaccine satria mamindra an'le olona ny ele izy ary rehefa mamindra amin'olona maro isan-karazany io de tsy ho afabela amin'io foana tsika de amin'ny rahanteza manokana de tokony obligatoire manao vaccine fa izao apetraka amin'ny dokotera ny fijereny hoe ty tsy mataty an'le vaccine tsony ty ohatran'izao ty ohatran'izao ty fa tokony obligatoire io mba entina erovanaingana an'le firenena aloha de faharoa zay vao miditra amin'ny sehatra famokarana aingana araka ny tokony ho izaingana am'izay sy ny sosialim-bahoaka satria raha tsy mamokatra ny olona le famokarana no ny zava-dehibe indrindra ahafahana mampiakatra an'le fiarikarena fa tsisy fiarikarena miakatra nefa ianao tsy afaka mamokatra ny sécurité io zao fitondrana am'izao fotoana zao io mba manao décentralisation an'le tafika izy za zao mijery mifaritry bongolava ao an-drano madio no misy fa le unité ao an-drano madio tsy afaka misahana ny sécurité ran'ny faritry bongolava akory ahoana moa an-drano madio izy ahoana ny amin'ny andro alina andeha hoany faritra varatra be any varatry bongolavana hoe tsy opérationnel zany le izy fa mba décentralisation fotsiny de zay fa décentralisation tsy opérationnel ny fitaovana tsisy tsinitsinina kosana fitaovana na rafidrafitra be te tsy mahamasina président fa zay magaga hoe inona tsy atongavan'le izy any am'le toerana zay le teneniko hoe le zavatra eritreretiny atao any tsy mifanaraka am'le filan'le firenena tsy mifanaraka am'le vrai problème sy le vrai besoin tao firenena le zavatra atao fa misavoamboana de ny vokany araisy fotsiny hoe ampiasa hélicoptère tsika ny hélicoptère ray nefa vao mety tsy any amin'ny 150 millions FMG na any amin'ny 30 tapitrisany ny kérosène laniny miombondresy folo very ery tsy opérationnel tsy mifanaraka am'le filana akory ho asina piso iomberano any de kasika ahoana ny fomba idétectenao an'le omby rehefa avy eo tsy resaka nofonofo daholy de lasa tsy mety le izy hélicoptère vidinao nefa ny hélicoptère tsy mahava mihitsy an'zany resaka alatrombo zany zavatra hafa miainga avany amin'ny fokon'olona miainga avany amin'ny dina miainga avany amin'ny fanamboarana ny lalàna any fotony any ifanaraka amin'ny réalité any ny tokony solution io de zay le teneniko hoe raha ifitondrany am'izao fotoana zao tsy mahatsy afaka anao an'izany mihitsy fa mandrevirevo fotsiny eny de tsy mahava an'le olana nefany raha amokatra ianao ka tsisy sécurité tsy miainano ray izy manaraka
sationany fotsiny zay fa be deaibe ny zavatra azo tenenina mikasika ny fitondrana am'izao fotoana zay tsy mifanaraka am'le vrai besoin am'le vrai problème ny zavatra ataony na io décentralisation tafika io na sana tsy mifanaraka na reny fitaovam-pidiana vidina raitra be reny anaovana défilé fotsiny reny fa le teny ilana ry fotony reny tsisy ny ilany any fotony any zao a lopa iny ty izy tao maso lavitra ny ilany any fotony any zao moto nefa tsy afaka mandeha am'izany akory ny any amin'ny fotony any basy ahafahany maramila manaraka an'le dalo ny fandrandrana n'le anina miaraka amin'ny fokon'olona any fotony any zany no ilaina any fotony any a tsisy ninina mikasika an'izany mba ataon'ny fitondrana am'izao fotoana eny ary mbola manodidina zay ihany angamba président satria efa nresaka vaccine ianao tsinona teo hoe tokony obligatoire ny fanaovana ny vaccine eto Madagasikara mba hiadivana amin'ity aretina ity ka fany vahoaka malagasy a miverina ao anatin'ilay fiarina izay fanaony ny fantanina mipetraka Andriamatoa Jean-Louis Rakotomboa de hoe lasa ohatrin'ny politisé zany na hoe mifangaro politika ny ady tamin'ny valanaretina Covid-19 ty tsy haiko ianao raha mahatsapa an'izany raha tsy mahatsapa an'izany a satria raha jerentsika zao tamin'ilay CVO vao nivoaka de nandeny tamtamy machine publicité maro isan-karazany a nataony ny fitondram-panjakana ary ny filoam-pirenena mihitsy nanao an'izay tonga kosa ny vaccine ohatrany somary nangingina ny fanjakana tsy hita hoe manahoana ianao nefa eto zao miresaka hoe tokony obligatoire io a amin'ny mampampianatra pikaroka anao no antoniko anao ndray eto hoe inona marina tokony zavatra atao zany manoloana ny ady amin'ity aretina ity ilaina ve ny fanaovana politisé a ipolitisena an'ilay ady amin'ny valanaretina ity ny ady amin'ny valana tsy maintsy politika no hitondrana azy mba manana fomba fijery politika ianao hoe zao na tokony atao a ahafahana mamongana an'io aingana ahafahana mampiena faran'zay kely ny fifondrana io zay politika zay inona ny atao am'izay fa tsy le politika politisianina hoe le fitorana am'izao fotoana zao masy zay ny défaut ny atrana vaovao manomboka kely de tsisy ray volana de nahita CVO tsitsatsika ny itsabo an'izao tontolo zao de voafitaka hatrany Afrika mba tonga taty zao ny afrikana tsy tia mainty andeha aty tsony satria zavatra sary latany fotsiny natao teto raha ny teza manokana averiko nay mandeha ndray a efa misy ihany antibiotika efficace amin'izy io a fa lay ataoko hoe takaitra apetraky le aretina ny zava-doza ny zavatra voalohany ny ankiailany tsy maintsy vonjena aloha reo rehetra vulnérable tokony atao vaccine obligatoire fa ny dokotera ihany sisa no mijery hoe ty tsy mahazaka na ty ohatran'izao na ty ohatran'izao apetraka amin'ny dokotera zay ny faharoa rehefa marary le olona tratran'le aretina le olona eo no mila fanampiana zato isan-jatony avy amin'ny fitondrana satria mavesatra be ny fitsabona n'le taketra maro isan-karazany atereko aretina io any amin'ny 20 millions 30 millions vo tena indrindra raha ka grave le izy ny olona voany ka grave nefany a tsy misy any amin'ny ray etsy akory ene eto Madagasikara de zany ve de tsy ho zakany firenena mba mamonjy andreo olondreo aloha au lieu de manamboatra fasana manara-penitra manara-penitra fraisapo mivonjeo aloha le ain'le olona apio aingany izy efa misy le oxygène d'accord fa misy ny test zay tokony atao misy ny scanner tokony atao misy ny zao tsy zakany tsenany olona am'izao fotoana zao zany a apio izy gratuitement fa tsy sanatry hoe fanampiana kely alcool no menao raha manana na vovondandiazo na zavatra kely madinidika anao anampianao azy any le aina aloha ny vonjena ny fahatelo lay iny ty izy teo lay fitsabonan'le olona sy ny fitazana am'le olona ty ivelany mba anaraka an'ireny fepetra isan-karazany rehetra reny tsy hipartahan'le aretina ilaina lalinina tsara kokoa ilaina tazaina bebe koa le olona am'ireny ary farany de farany a miditra am'izay am'le vaccine obligatoire ho an'ny rehetra eto Madagasikara zay ihany a no ahafahana miady amin'io aretina io fa iverimberina foana io raha ohatra ka zay teanao vaccine ihany manao iverimberina foana io a misy réservoir ana aretina hipetraka eto foana de iverina foana io a de tsy ho afabelo amin'io foana tsika de manjary tsisy afaka tsisy ninazo fampandrosona azo atao eto mahitsy be ngam ty fantaniko ty Andriamatoa Jean-Louis Rakotomboa mahakasika an'izay resaka CVO izay hatrany a satria lasa ohatry niteraka resa be
ny fanakanana manoloana nyty tambavy ity ianao zao eto mpampianatra pikaroka amin'ny resaka amiko ahoana ny fahitanao an'ity resaka CVO ty satria lasa ohatrany hoe navaliny fitondram-panjakana moa zany hoe manilika ary manimbazimba ny pikaroka malagasy zany ny fanakanana anyity tambavy ity hoanao manokana mpampianatra pikaroka ianao resaka amiko am'izao fotoana zao averiko nay manendray a tsika manana expérience traditionnelle mikasika andreo plante reo ny ino ty izy teo ny artémisia aloha tsy plante gasy io fa plante sinoa io ary raha io no nasitrana ny ino ty izy teo ny coronavirus tany aminy a efa nampiasainy hatramin'izay io fa manana plante médicinale ntsika endémique eto manana expérience traditionnelle tsika ilaina valoriser fa tsy kimay maika be ao anatin'ny ray volana any amin'ny 5 taona any vo vity zany misy étape be de be voalohany aloha prouvenao scientifiquement le vertu an'le izy misy modèle expérimental in vitro in vivo ampiasaina am'izany anaprovena hoe tena mety tokoa ve le izy satsia rehefa efficace le izy ao anatiny iny ranoka iny misy molécule BDB de tsy maintsy manao screening phytochimique bioguidé anao ijerevanao amindreo molécule isan-karazany reo izy no efficace amindreo vite zay hita hoe tiany efficace purifieny iny rehefa aveo a de jerena structure moléculaireny ny vite zay vao miditra amin'ny pharmacologie fine amin'ny pharmacodynamie manahoana fomba fiasan'io miditra amin'ny toxicologie fine manahoana amin'ny organe isan-karazany izy io efficace sanatria miteraka poizina sa tsy vite zany efa fantatra le index thérapeutique fa nalavitra be ny dozy mahafaty sy ny dozy mahavelona de eo am'izay vo miditra amin'ny phase manao essai clinique préclinique aloha volontaire manao essai clinique rehefa hita hoe tsara le fanafody zay vo mijery hoe ahoana nanaovana synthèse an'le izy vita le synthèse de mbola jerena ndray hoe io produit synthétisé io a toxique io sa tsy toxique de rehefa hita hoe tsara izy zay vo amidy eny am'tsena nefa mbola misy koa ny atao hoe pharmacovigilance rehefa aveo mbola arahana misy izy fanafody efa 30 taona théorina vo hita hoe salamonotra valproatine zao fanafody na épilepsie raha ta théorina vo hita hoe raha mena olona non izy iny a de mbloqueny atao hoe bêta oxydation amin'ny foie de tsy mety fa lasa fenomenaka le aty za fotoana ela be ohatran'izany vo azo porofona azo amidy lay fanafody fa tsy ao anatin'ny ray volana ianao tsy hitako le modèle expérimental nataonao de avetrany ianao de milaza fa tena efficace ty zao raha porofo ile izy manaova conférence académique de mba atsoy zahay hiady hevitra aminareo am'izany hoe zao ny modèle nataonay zao ny efficacité fa aza mamitakolona fa fafahambaraka eran'izao tontolo zao no azo a azosika amreny ary menatra ianao a vo tsisy ray volana kory le retina tonga ty aminao de ianao midradradratra fa atsika no itsabo an'izao tontolo zao de tonga ny olona tonga eto hoe filoam-pirenena zany no milaza fa misy fanafody ao nefa retina mamono de ho atao an'izany le izy tsy mety zany eny azy raha amin'andriamatoa Jean Louis Rakotombo manokana ve ilaina zany hoe ny fampidiniana aloha mialohan'ny fotoana amina zavatra tahaka an'ireny sa hoe manahoana satria aim-bahoaka mantsy no voaresaka amin'ilay izy andriamatoa Jean Louis Rakotombo zay mahatonga ana somary mesista kely amin'ilay fanontania ka izay indrindra le teneniko hoe averiko nay mandeha indray ilaina ny valoriser andreo plante médicinale tsika reo fa saingy tsy ataoko totoa kokoa le izy fa in'olona nalovina amreo ara ny tena izy ay za reny tambavy zay amidy eto amitsika reny a tsy tokony satria ny étude na toxicité nyreny ane tsy complet ny étude na toxicité nyreny de manimbanimba olona amitsisy dikan'le izy fa mila mitandrana be mihitsy am'ireny zavatra reny ka izay ny tenenako hoe ilaina mivaloriser andreo plante médicinale ndreo manana traitsefitsika fa tsy mirotoroto be faritanytsika ny tsara tokony atao raha nyteza manokana no antanina de maka partenaire sika amin'ny Afrika Atsimo amin'ny Sinoa manana traikefa am'izany izy amin'ny Européenne amin'ny misy betsaka manana traikefa arte
ivalorizian'ireny miaraka amintsika fa le politika le vision mpitondra ny tsy ao a de manjary tsy valoriser le arenantsika misy eto eny ary resaka fampianarana ambonitsika satria ianao mpampianatra eny amin'ny université anakatso andriamato Jean Louis Rakotomboa ny fantanina mipetraka hoe mba manahoana ny fiampiananareo mpampianatra eny anivony université mpanjakana io amin'izao fotoana izao a manoloana indrindra ny hoe ny fitantanana ny fanjakana sy ny fandraisana an-tanana ny hoaviny zaza malagasy ya izao no tiako tenenina raha ohatra apetrakitsika le fotompisainana hoe ampianarina le ankizy mba hahay miaina bebe kokoa sy tsaratsara kokoa pour savoir mieux vivre de za eto miteny tsy de tena mireflete an'izany a ny université eto Madagasikara satria ny antony betsaka ny manana diplôme ambony be fa saingy tsy opérationnel satria le réalité misy eto a problème be tsy mifanaraka am'le réalité misy de be debe lasa chômeur formenao le olona be debe nefa le orinasa ndray azy rehefa aveo tsisy anangana orinasany izy afaka manao fa tsy afaka maka volany amin'ny banky satria ny banky tsy opelantananao ny ankamaroany fa banky vahiny daholy de zay ny mahasahirana be am'leny indrindrandrindrany a ny eny de lazaiko aminareo fa sarotra de sarotra les conditions eny tsy ampy ny vola ny mpianatra zao a de voatery manao cotisation ividianana ohatra ataoko hoe cobay na ividianana bitro mba anaovana expérience ny ividianana produit anaovana expérience tsisy de voatery manao cotisation ny mpianatra ny rano eny am'izao fotoana zao rano le entiny anina bidon reny de entina amin'ny so matsaka amin'ny bidon ianao de iny lanjaina atao any agabone na anaovana TP salamzay de nefa ny anaovanao TP salamzany a mila audistie zany mila rano madio salamzay zany ny situation ny mpampianatra tsisy remplacement numérique mihitsy zay retraite de lasa de le mpampianatra samy eo sisa no manao ny fampianarana sasatsasany zay satria lasa le mpampianatra tsy iny retraite izy tsisy solony de voatery ianao no mameno an'ireny de lasa ohatrany hoe mitombo le heure complémentaire ataon'ny mpampianatra de indray bloquena be loatra le heure complémentaire fa aleo contrôleur le izy contrôleur à terme fa mba meo ara-potoana araky ny tokony izy ny karaha le heure complémentaire ny mpampianatra satria efa roa taona telo taona ne zao ny mpampianatra sasany sy mbola mandray le heure complémentaire indrindra reo ataotsy hoe vacataire nefa tokony taloha isaky ny vita ny semestre ray de mahazo isaky ny vita ny semestre ray de mahazo ka ny tiako tenenina les conditions eny zany a efa sarotra be am'izao fotoana zao fa heureusement fotsiny a mba misy le ataotsika hoe le internet diany ankizy misy documenté tokony atao matanjaka tsara le système na internet eny a de mba any ankizy ny afaka surfer a gratuitement mba afaka mijery document sala am'izay fa na boky izy eny tsy kory fa voatery surfer any anatin'ny internet sala am'izany mpampianatra misy documenté ny antony mahatonga namantany an'izay mantsy raha jerena zavanisy tao anatin'izay roa taona mahery kely zay a zany hoe nanomboka tamin'ny taona 2024 iny de ohatrany misy foana ny fitakina bourse ataon'ireo mpianatra ireo a vatsym-pianarana nefa zavatra efa voasoratra any anatin'ny teti-bola-panjakana ilay vola ve raha ny fahitana Andriamato Jean Louis Rakotomboa anazy no tsy misy sa ilay fanabeazana ho an'ny zaza malagasy mihitsy a no hita hoe tsy lahara-pahamehana am'izao fotoana ra-panjakana zao questionna fitantanana lizy bourse isy ataona efa fantatra hoe tsy maintsy misy de io zany izy io andeha ataotsika hoe efa atao le numérisation na le iny ty se digitalisation le anina engany mba vita tsara araky ny tokony ho izy le izy ka tsisy sondray amin'ny herintaona na fidirana manaraka zao mbola problème hoe zao efa fantatra le mpianatra hoe ohatran'izao ny zakany eny amin'ny université amin'ny infrastructure misy eny a zao no isany tsy de mitombo be ataoko hoe ray alina isa-taona io fa le infrastructure eny a zay zakany eny ihany no azo raisina zay izy efa tsy zakany tsay de efa tokony fatapatatra zay de efa amin'ny loi de finance efa prévu any le izy de tokony débloquena terme le izy mba tsy isy problème lava isa-taona tsy mahay maka lesona atsika eto tsy mahay maka lesona mihitsy izy zao tamin'ny herintaona reny ifantatra eto fa tsy ampy foana ny vary zay anina rehefa tonga ny maintsoara
isaky ny volana o septambra ny olona defa manafatra vary ty efa any amy janvier février vao hoe anafatra vary io amonjenany ny crise maitsoa tsy mahay makalesona ary zay zavatra goavana be mihitsy zay antsika malagasy tsy mahay makalesona sika efa tamin'ny 1960 l'ordonnance 60 mikasika ny fidinana andalambe de hatram'izao mbola tsy voarovany e nefa zavatra tsy mila investissement be manahoany zany tokony atao de hoe zofeno ary noble ny fidinana andalambe rehefa tsy mety ny ataon'ny mpitondra ny anjara mpitandro filaminana de informena fotsiny izy hidina andalambe zay tiany itinéraire ataonay ka de mba arovo le point vulnérable point basse zany ny tokony atao de fa afaka midina andalambe ny olona jereo zao tany Europe reny tam problème ny palestinianina zay daroany ny israélianina toko midina andalambe ny olona maneho ny tsy fakasitrahany fa de apetraka fotsiny hoe iriny point vulnérable ry tsy azo eto zone rosy azo anaovana zany fa iriny reo afaka mandeha ampilaminana ny olona fa tia fa 80 taonako tiana omena lalana le olona de mena tsy mena lalana de tsy mena de ohatran'izay tsy io ty bourse ny akato sy ny problème ny reo mpampianatra sy ny mpandrarà efa matona ny firy efa viry nisy teto amin'ny université de tsisy lesona ambany tsoahana mihitsy ve hitatana anazy de zao mbola grevy mbola problème ny personnel administratif et technique mbola problème ny heure complémentaire mpampianatra nefa fa ny anaty loi de finance tsy fahaizana mitata zany resaka gouvernance amin'ny problème an'izany eny ary farana ny fotoanantsika ndre matoa Jean Louis Rakotomboa inona ny teny farany sy ny afatra avy aminao ho an'ny vahoaka malagasy sy ny mpanao politika mitovy aminao ihany koa ny any afatra de tsotra ny afatra itezany maromarona kokoa 80 taona lasa sika izao de io mbola voapirofo foana ny zavatra teneniny teza hoe les règles de jeu de la démocratie mihitsy ny tsy mety eto de miady lava sy ny famono amin'io tsika de lasa misy alternance musculaire rehefa aveo de miteraka instabilité zay de tsy afaka mampandroso mihitsy sika de tsika angisitra indrindra eran-tany am'izao fotoana zao jereo hatramin'ny 1960 nakaty le alternance musclé fanongana de fita hoe ino tsy mety de mbola io ihany ny ainana de io ndray io ataony anjay any rajoely izy nanao constitution de izy ndray minazy tsy mety io izy nanao ny loi sur les partis sy ny statuen'ny opposition de izy ndray ny manova azy io de miteraka problème ho any de manodidiny eo foany tsika miady amy zavatra tsisy dikany eo de il est temps zay mametraka ny hoe tsy tokony isy élection tsony eto raha tsy erahana mametraka tsara reo règle de jeu de la démocratie reo mila manao refondation tsika tompoko tsy tombotsoany teza rehetra izy vo tsika menakavy de am'izay fotoana zay rehefa misy débat de fond tsara kasika constitution code électoral loi sur les partis financement na parti financement na campagne loi mikasika ny communication sy ny corollaire mikasika an'ireo ny adina hevitra sa tsy maninona na matritra ny heri-taona izy masaka tsara reo zay vo aroso ny référendum mandeha am'izay tsika amin'ny élection de zay lany eo am'izay fotoana zay tena lany loavina tapony lo mitondra izy fa ny tsy lany de manomana programme fa tsy eo fitondrana ndray anao vo andeha anao colloquiel ry ndeha anao colloquiel ry tsy fotoana an'izany tsony rehefa mitondra anao tonga de manantanteraka fa tsy manao colloque zany tsony eny ary mankasitraka anao ndre matoa Jean Louis Rakotomboa naiky ny fanasana tato anatin'ity fandarana diniky ity tamin'izao alina izao ankasitrana ihany koa ianao mpijery nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany azadiny fa misy foana ny famerenana ny fandarantsika eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjapeo MBS veloma tompoko